Miarabantsika rehetrarehetra ny chocolat dia azo amoronana asa maro be toy ity hoarantsika manaraka ity izay fanodinana azy azo endrika amin'ny endriny mahafatifaty izay itiavantsika azy indray. Tsy ho lava resaka fa ndao ifampisarako aminao avy hatrany. Maro ny asa manodidina ny resaka chocolat fa eto ary dia hoentina ity alasoro ianao fanomezana endrika mahafatifaty amin'izay endrika itiavantsika azy amin'ny alalan'ny chocolat. Razafin-Dranaivo Miora Tantely 20 taona manao ny asa fanomezana endrika chocolat izay efa nanomboka tamin'ny taona 2024. Toy izao ary ny resadresaka ny fanaovana taminy. Miarabantsika rehetra manaraka fandaharana zaraiko. Ny zavatra ataoko dia manome endrika ny chocolat, manova ny endrika chocolat amin'izay forma ilain'ny olona. Ny vokatra voalohany tsy nafapo ny olona aloha fa de manodidina moa zany nanome hevitra sy ny tsara sy ny teny direct dia nitady zavatra tsaratsara kokoa sy nanome kokoa. Ny olana sedrainay ara-pitaovana satria mbola tao an-trano dia mbola teo amin'ny salon tao amin'ny ray aman-dreny dia ampiasa fitaovana ray aman-dreny aloha dia misy fotoana ohatran'ny hoe manakorotana ny ao dia sy zavatra ohatr'izany dia hoe andao ary hivarotra chocolat dia anangana fitaovana dia azo tsikelikely hatramin'ny sotro vilia tena tsiraidray mihitsy no azo satria mikaroka. Azo lazaina hoe mahavelona aloha ny fivarotana chocolat satria efa manomboka mivelatra ilay izy dia mahita ny olona ihany koa. Hoentina aminao indray ary izao ny fomba fanaovana azy. Satria moa izany sakafo no lalaovina dia tsara foana mitandrina ny fahadiovana. Ny atombohan'ilay chocolat dia mivaingana ohatran'izao dia andeha anatsonika an'ity mba ahafahana azona forma izay tediavina. Atsonika ny chocolat, zavatra tsotra satria rano mafana no anatsoniana azy, izany hoe ilay entona azo avy amin'ilay rano mangotraka no ampiasaina. Efa manomboka mitsonika izao ilay izy. Rehefa mitsonika tsara ara dia araraka ao anatin'ny olona izay misy karazany maro araka izay itiavan'ny mpanjifa azy. Tsy avelangatsika nefa fa araraka haingana izany. Rehefa vita izay dia alefa anaty vata fampangatsiahana mba hivaingana sy hivoaka tsara ireo endrika tadiavina. Adiny iray eo ny faharetan'izany. Esorina rehefa hita fa mivaingana tsara ary alana anaty molina. Alahatra anatin'ny boaty izay marina fa hitan'ny telo ihany manamboatra azy. Amin'ny endriny sy amin'ny lanjany moa no ametrahana azy anaty boaty. Mahafinaritra ny mahita tanora miezaka sy mitrandraka ary tsy makasarotra eo amin'ny asa fitadiavana. Nefa tena mahomby tokoa izany. Mirary soa ary. Dia misaotra Malagasy TV izany nandalo aty amin'ny atelier chocolat ny Tantely. Veloma daholo. Manaraka zavatra fandraina efa mizarako aminao fa raha nahaliananao aloha izy teo dia manasa anao hizara izany ary j'aime hatrany ny pejin'ny Malagasy TV. Manaraka indray ary